Izay ny makasika an'iny fa nahazo lehibe ny faritra vaovao ny tanànan'ny Bongolava ny herinandro lasa teo no nanomboka nandray ny asany izany filoha vaovao izany. Rahantsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ireo laharam-pahamehana izay kasana ho tanterahana ho an'ny filoha vaovao any amin'izay faritra Bongolava izay. Ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny faritra Bongolava ny laharam-pahamehana ho an'ny lehibe ny faritra vaovao. Rakotondriana Herniaina Angelot tatsapamokatra avokoa mantsy no maro anisan'ny mponina ao anatin'ny faritra Bongolava. Tsika Bongolava fijeran'ny olona tsika ny velany dia hoe ato amintsika no misy an'le fambolena sy fiompiana. Dia raha malala zany. Tsika rehetra eto Bongolava dia tantsaha daholo. Fa matoa eto misy teknisianina sy fonksionera dia olona hanampy antsika fotsiny ihany. Fa ny faritra Bongolava dia faritra voatokana ho an'ny fambolena sy fiompiana. Ka amin'izay lafin'izay no didiako aminareo fa hanampy anareo lehibe ny faritra amin'ny fampiakarana ambony dia ambony ny taham-pambolena izay vitanareo, ny fiompiana izay ataonareo miaraka amin'ny fiadiana faran'izay hetotra ny tsy fandriam-pahalemana. Ny asan-dahalo no anisan'ny fanetry be ny fampandrosoana ho an'ny faritra Bongolava. Nilaza fa nanao ezaka entina ampihenana raha migorana ny asan-dahalo lehibe ny faritra vaovao. Mariana Fampitsara no niandreketan'ny Rakotondriana Herniaina Angelot ny alohan'ny nahavoatendry azy ho filohan'ny faritra Bongolava. Ny 17 martsa teo nandray ny asa mahalehibe ny faritra azy Andriamatoa Rakotondriana Herniaina Angelot taorian'ny famindram-pahefana teo aminy sy lehibe ny faritra teo aloha Vorsoa Pascal.